aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Kolosianina 3:5 tapany voalohany. Anisan'ny mabiadevitra ny marony aminy hoe lamaody na fitafiana manao ahoana no mety sy tsara amin'ny mpino kristianina. Araka ny voalazan'ny rakim-polana malagasy, ny lamaody dia fomba mampitafiana miserana ihany, mifanaraka amin'ny ataon'ny olona mandritra ny vanim-potoana iray. Manankolazaina betsaka momba ny lamaody ny soratra masina, ary ampirisina mihitsy aza isika hianjaika mba hampahafantatra ireo fomba fitafy sy karazana fitafiana mendrika ireo. Sady tsara no afaka mamakivaky vanim-potoana ny fitafiana omen'ny soratra masina antsika. Koa ino zaraina amintsika ireo karazana fitafiana amin'ny lokony sy ny didiny ary habe izay azo anaovana amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra, araka ny fahaiza mampanao ny mpanjaitra anankiray atao hoe Paoly Apôstôly. Aoka ianareo hitafy hatsaram-po sy fiantrana, hamoram-po sy fanetretena, fahalemem-panahy sy faharipo, mifandefera ka mifamela heloka ianareo, fa ambony ny zavatra rehetra mitafy ny fitiavana izay mameny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. Aoka hanjaka ao am-ponareo ny fiadanana omeny Kristy, ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Kolosianina 3:12 ka hatramin'ny 15. Amin'ireo voalaza ireo dia misy ireo fitafy fanao anatiny ary misy koa ny fanao ivelany. Aza donoina nefa fa mba tsy hahatonga antsika hitanjaka ka ho afa-miatrika ny fiainana dia i Kristy sy ny teny no mila mitoetra ao anatintsika ka avelantsika hiasa malalaka ary hitarika ny fiainantsika. Tompo, ampoanay ianao koa anjakao ny fiainanay. Amen.